Jesosy Kristy tompo tonga eto mifanatrehan'Andriamanitra. Androany dia manana fotoana manokana aminao Andriamanitra tondrana ianao eto dia ndao arorotsika izany mba tena hidirantsika amin'ny fanetrehany andraisantsika izay efa nomanina no antsika tsirairay avy mba ho arintsika hitsangana tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no isaoranay ianao ny amin'izao fotoana izao, nanokafanao ity toerana ity mba hahafahanay miara-mivavaka eto. Misaotranao izay Andriamanitra fa fahasoavana manokana izany, ary fantatray fa anatin'izany fionana aminao izany dia ianao miasa, dia hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy, na amin'ny ara-panazana na amin'ny ara-piainana, dia mankasitraka anao izay sokafanay malalaka ao anao fa namasonao izao fotoam-bavaka izao, ary raiso ny toeranao ao anatinay tsirairay avy, raiso ny toeranao eto amin'ity fotoam-bavaka ity manomboka amin'izao segondro izao, ary mandra-pialanay eto, raiso ny toeranao amin'ny fiainanay tsirairay avy, ho anao aneny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alléluia. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'ity rady tolakandro ity indray. Misaotra an'Andriamanitra lehibe antsika raha afaka natateraka fotoam-bavaka eto amin'ity tolakandro ity. Faly mamerina ny arabantsika rehetra. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Isaia 40:10. Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho ny fanahiko ravoravo, amin'Andriamanitro fanotafiny fitafiny. Averiko amin'ny anaran'i Jesosy, hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho ny fanahiko ravoravo. Misy faly izy eto androany. Andeha mba hiparitaka tsika ary dia mba aseho amin'ilay olona manodidinao hoe faly ianao. Hiaraba azy amin'ny fifaliana mbola tsisy ohatr' izany ianao, atao amin'ilay sorira tsy voavidina euro, fa tena aseho fa faly ianao. Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho ny fanahiko ravoravo, amin'Andriamanitro fanotafiny fitafiny. Hiparitaka kely tsika rehetrarehetra dia hifampiaraba, hifampirarisoa, samy nanana ny endrika ny herinandro fandroany. Andeha hifampiaraba na fifampiarabana feno fifaliana, hifampiaraba amina fifampiarabana feno firavoravona. Hiparitaka mihitsy tsika rehetrarehetra, aseho an'ilay tsika tsy voavidina euro mihitsy izy hoe aho ny an'ny malagasy mantsy misy tsikina ariary folo, fa ataovy amin'ilay tsika tsy voavidina euro mihitsy. Aseho fa olona faly ianao tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra androany. Aseho fa olona notafian'Andriamanitra hery sy fahasalamana vavaondray ianao androany. Halleluja. Ozy le ten'Andriamanitra averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho ny fanahiko ravoravo, amin'Andriamanitra fanotafiny fitafina famonjena aho, ary nakanjoiny akanjo fahamarinana toy ny mpapakatra amin'ny satroka amama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firavany. Raha mba mety ianao amin'izao fanombohan'ny fotoana izao dia andeha mba tsy ataontsika fotoam-bavaka koa isaky ny alady mahazatra ny fotoana androany, fa dia tsika hitehaka mafy dia hiaraka hideran'Andriamanitra tsika anombohantsika an'izao fotoana hiarantsika eto izao. Zany ve ny tehaka ny olona faly, omeo tehaka mafy mihitsy ho fiderahantsika n'Andriamanitra. Hitehaka tsirehetra ny zava-maneno dia hiaraka hijerantsika ahoana moa tompony tsy hisaotra anao, ahoana ny tsy hankasitraka anao ny amin'izay rehetra nomena ao atompo. Hifalintsika rehetrarehetra, hira-pifaliantsika rehetrarehetra, hideran'Andriamanitra amin'ny fifaliantsika rehetrarehetra. Dia ilaza anao hoe nahoana moa Andriamanitra ny tsy hankasitraka anao. Pourquoi? Fa maninona tsy hideranao, fa androany raha mba nomena fifaliana dia hideranao. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. La joie de toi, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde
Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Quand tu regardes autour de toi, mais moi je vois des personnes qui regardent en face d'eux-mêmes. Regarde bien autour de toi. Quand je regarde autour de moi, vous m'en dites non, t'es ça dans Tchikena ou Andrémantro, Sotonao am retulret, des sorocononium fissin retulret. Ite kamaftika vertika fifalina mafnira. How on the film manatena da terra. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur, il y a que tu as une fille falinare. I want to say, I'm going to father now. You father now, you sort of the man. Niam yo kijk now. Niam zere de map zura de natul fianguna na. Idere na de man cigaretta retta. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? La joie étoile, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Alléluia. Amizao fotoana zao dia afaka maka toerana moramora ianao. Dia andehantsika ho ataontsika tolombavaka zany zany hoe Andriamanitra nahoana moa tsy hankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia androany ianao mihitsy no hankasitraka an'Andriamanitra. Ny amin'ny fahafahantsika miaraka mivavaka eto amin'ity toerana ity amin'izao vanim-potoana zao, amin'izao minitra sy segondy zao, hankasitraka ianao Andriamanitra. Misaotra anao fa mbola nomenao fiangonana, mbola ahafahako mitombo, mbola ahafahako mitady anao, mbola ahafahako Andriamanitra mifampahely amin'reto asa ny tananao, amin'reto rahalasy anabavy, amin'reto piraitam-po aminao reto Andriamanitra. Mety hoe mivavaka tsika misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika, fa androany ianao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'reto piraitam-po atao anatin'ny fiangonana nomen'Andriamanitra anao reto amin'ity fotoana ity hoe misaotra Jesosy io fa tsy navelanao rery mba tonga eto androany fa mba nomenao an'reto rahalahy, rahavavy, ranadahy, ranabavy reto, ray aman-dreny, tanora, zandry, zanaka Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Dia hisaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao, misaotra Tompo ny amin'izao toerana izao. Be dia be amina firenena maro izy ity dia fambaraka foana rehefa mba mitarika fotoana tahaka an'izao hoe antony anankiray goavana be tokony mba haizantsika mankasitraka an'Andriamanitra ny ambola fahafahantsika mivavaka tsy misy fanenjena, mivavaka malalaka miantso ny anaran'i Jesosy amina toerana tahaka an'izao. Fa misy firenena tsy azo atao ny miantso ny anaran'i Jesosy mivavaka tahaka an'izao. Dia andehantsika angasika hoe Andriamanitra misaotra anao fa mbola nanokafanao varavarana anankiray androany mba ahafahako miditra amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'izao fiangonana nitondranao androany izao mba ahafahako indray mahazo hery aim-panahy Andriamanitra.
dia hivavaka koa tsika rehetrarehetra hisaotra an'Andriamanitra ianao hoe tompo misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny antom-pisiko androany ny amin'ny fiainako mbola toy izao andrany Andriamanitra tiankasitraka anao ilay Andriamanitra loharanony zavatra rehetra ilay Andriamanitra loharan'ny fiainako izay namatsy ahy. Hoy ten'Andriamanitra mivakitsika teo hoe notafian'Andriamanitra fitafiana famonjena nandritra ny herinandro dia be deaibe ny zavatra tia hanafy ny fiainako tia hanafy ny fiainanao tia hanafy ny foko tia hanafy ny fonao fandroany ozy ny ten'Andriamanitra hoe hifaly dia hifaly amin'i Jehovah ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra fa notafiany fitahiana famonjena mbola notafian'Andriamanitra famonjentsika be deaibe ny zavatra efa mety karazam-piainana saika naharesy ahy saika naharesy anao fa mbola notafian'Andriamanitra fitafiana feno famonjena ny fiainako sy ny fiainanao. dia ianao mihitsy androany no asaiko manokana hoe Andriamanitra te hisaotranao ny amin'ny fiainana omenao ahy te hisaotranao Andriamanitra ny amin'ny anjara fiainana omenao ahy te hisaotranao Andriamanitra ny amin'izay anjara fiainana mba hiainako androany Andriamanitra. Tena omeko fotoana manokana mihitsy ileo amin'izao fotoana izao hisaoranao an'Andriamanitra hoe tompo misaotra anao androany ny amin'izay rehetrarehetra mbola mba tafajoro amin'ny fiainako ka hiainako androany mety tsy mahafinaritra mety mahafinaritra fa androany izay rehetra mbola hiainako sy hiainanao androany hisaory an'Andriamanitra na mety manao ahoana fandrefesako azy na fandrefesanao azy androany hisaory an'Andriamanitra izay rehetra mbola mba avelan'Andriamanitra hitoetra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao fa ozy ny ten'Andriamanitra fa izy no aviany izao rehetra izao ary izy no miazona azy izay rehetrarehetra zany mbola eo am-pelantanako eo amin'ny fiainako sy eo am-pelantananao dia tady adio fa avy amin'Andriamanitra izy no aviany ny zavatra rehetra na mety manao na ny fijeriko azy na ny fijerinao azy dia androany ilazanao hoe tompo misaotra anao aho fa ny antony mbola hiainako ny antony mbola avelomako androany Andriamanitra dia satria anao Andriamanitra loharan'ny fiainako fiainako ianao Jesosy avy aminao ny fiainana mbola hiainako androany mety hoe stable financièrement stable amin'ny fiainana ao anatin'ny tokantrano mety misy zavatra milamina sy mirindra fa raha mba milamina ny zavatra rehetra Andriamanitra dia tsy avy amiko fa avy aminao mba hananako fiainana androany dia ianao mihitsy ny ao anaiky androany ampanekeo mihitsy ny ao anatiko sy ny ao anatinao Andriamanitra raha mbola velonay na androany raha mbola tafajoro tahaka an'izao androany Andriamanitra dia ianao no mbola namelona ianao no Andriamanitra mbola nanome fiainanao ahy ianao ilay Andriamanitra fiainako mba tena hoe nameno sy nanangana Andriamanitra Jaona toko fatelo andiny fafito amby roapolo tsy misy olona mahay mandray na inona na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra zany manana antony be deaibe zasy ianao ankasitrahana an'Andriamanitra amin'ny tolakandro toy na ady na fifaliana na fampina na tsy fampina dia andeha antsika mbola namafy an'izany hoe Andriamanitra tena manaiky tokoa fa izay rehetra mbola mba eto am-pelantanako izay rehetrarehetra Andriamanitra mbola mba eo amin'ny fiainako dia tena ikeko Andriamanitra fa za dia olona tsy mendrika mba hanana an'izany tsy mendrika mety nandray an'izany akory fa mba fitiavanao ahy manokana Andriamanitra dia mba nisokafanao any lanitra mba hananako izay mba fiainana iainako izay fiainana mba hananako androany satria mbola nanokatra ny lanitra ianao Andriamanitra mba hanome izay anjara fiainanao ahy
dia hiaraka ilazitsika rehetrarehetra hoe rehetra ifamatotra-mina milanao ao iao tsy misy fetra afaka iaina ho averintsika ihany androany hoe milanao milanao ao fiainako rehetra dia mifamatotra-mina milanao ao ianao tsy misy fetra tsy afaka iaina tsisy anao fa fiainako anao rivotra iainako fa fiainako anao ifeny fisiko fa fiainako anao manodidina haiko omehoany lay lazao androany fa fiainako ianao Jesosy o nakanao rivotra iainako fiainako anao ifeny fisiko fa fiainako anao manodidina haiko omehoany lay fanahina dia izany tononkely zany no ataontsika tombavaka amin'izao fotoana zao hoe Andriamanitra misaotranao fa ny tananao na hodidinao anandritra ny fiainako rehetrarehetra Andriamanitra be dia be ny zavatra tia maritra ny fiainako sy ny fiainanao fa no ilay fiainana avy any an-danitra no ilay lanitra mbola nisotra ho asy ianao dia misy fifinadidina fiarovana ny fiainako sy ny fiainanao mba tsy horava mba tsy tao anatina fahampitelo mba tsy tao anatina fahaverezana dia manana antoko goavana ianao androany andresika rehetra samy akasy hoe Andriamanitra dia hisaotranao ny amin'ilay fiainana mbola omenao androany Andriamanitra Andriamanitra ny fiarovany ahy ny fiarovany ianao ny fiarovany izay rehetra mombamomba anao rehetrarehetra misaoran'Andriamanitra hoe tsy ny olona rehetra matory no miaraka amin'ny fo maraina tsy ny olona rehetra izay mivoaka ny trano no tafody ao an-trano ny arivo fa androany andeha hisaotran'Andriamanitra ny amin'ny fiarovana tamin'ny zavatra rehetrarehetra misy zavatra be dia be te hisambotra ny fiainako te hisambotra ny fiainanao fa io ianao androany mbola tonga mitady an'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity mbola nomen'Andriamanitra fiainana mbola nofin'Andriamanitra ny fiarovany ny fiainako sy ny fiainanao misaotranao Andriamanitra ny amin'ny fiarovanao ny fiainana reto tsy rahavy reto ny fiarovanao ny fiainana tsy rahavy manokana Andriamanitra misaotra Andriamanitra ny mbola ahafahafanay mitsangana androany Andriamanitra misaotra Andriamanitra ny mbola fahafanay mandre misaotra Andriamanitra fa mbola nomenao fahasalamana zay mety misy reradraraka mety misy ao anatina tsy fahasalamana ary fa misaotra Andriamanitra fa mbola afaka manana fiainana zay satria ianao ilay Andriamanitra fiainanao anay ianao Jesosy ilay fiainanao anay dia misaotra Andriamanitra fa mbola nisokafanao ny lanitra mbola mba hahafanay manana zany fiainana miaraka aminao zany zao andrano hoe fiainako ianao Jesosy fa fiainako anao rivotra iainako fa fiainako anao mifeny fisiko fa fiainako anao nodidina haiko omehoany lay fanahina fa fiainako
fiainako ianao jesosy vehivavy rehetra mbola hanamafy ianareo ranabavo hoe fiainana ho ahy ianao jesosy ilaza hoe mafiainako anao rivotra iainako fa fiainako anao ny feny fisiko fa fiainako anao nodidina hai tompo omeo ahy lay fa isika rehetrarehetra iantsoantso mafy hoe fa fiainako anao sa iainako fa fiainako anao ny feny fisiko fa fiainako anao nodidina hai tompo omeo ahy lay fanahina ianao mihitsy mivavaka am'izao fotoana zao andriamanitro misaotra andriamanitra fa tsy mba niapahan'ny fiainako mba navotanao sy novelominao fa ny fiainako mihitsy no nodidinao andriamanitro nanodidina namenakavy ny fiarovanao andriamanitra nanodidina namenakavy ny fitiavanao andriamanitra nanodidina ny fiainanay miankonako rehetrarehetra mihitsy ny totalim-piainako rehetra mihitsy andriamanitro no nodidinao ny fahasoavanao nodidinao ny famindramponao andriamanitro dia androany andeha tsy hiankasika andriamanitro misaotra fa tsy mba sombotsombony tamin'ny fiainako eny andriamanitro no narovanao fa ny fiainako manontolo mihitsy andriamanitro nodidinao no fenonao ny fiarovanao andriamanitro ny fihevitsika rehetra no ilaza androany hoe fiainako anao rivotra iainako fa fiainako anao mifeny fisiko fa fiainako anao manodidina hai tompo omeo ahy lay fanahy lazao fary androany lazao amin'ny antsoantso androany hoe fa fiainako anao rivotra iainako fa fiainako anao mifeny fisiko fa fiainako anao manodidina hai tompo omeo ahy lay fanahina am'izao fotoana zao dia mbola tia anaso anao hoe angatao hoe fanahy masonao feno ianao akoa tsy tsatra aminao ilay fanahinao ny fiainantsika indray dia feno endrika zavatra be deaibe tia meno tiaka ntoerana amin'ny fiainantsika fa androany nizaniza tonga eto androany dia hoy ny ten'andriamanitra hoe aoka ho fenona ny fanahy ianareo ho atsika rehetra zay mety tonga mivantana entona ho an'izay rehetrarehetra mety manaraka tsy fantatra inona mameno ny fiainako sy mameno ny fiainanao inona mety mameno ny foko sy mameno ny fonao fa androany andeha tsy tady zavatra avy tsika rehetrarehetra fa andeha tena jesosy io feno ilay fiainana avy aminao ny fiainana ozy izy jesosy hoe izao ny fahamarinana sy fiainana androany andeha tsy avelantsika zavatra fa mameno ny fiainantsika fa andeha hiantso alay andriamanitra fahamarinana
lay jesosy kristy tompo fiainanao atsika no asatsika mba hiditra amen ny fiainantsika mety fotoana ity mandeha tena iantsoantso mihitsy sasana hoe Andriamanitro be deaibe ny zavatra tiamenony ao anatin'ny foka ao Andriamanitro fandroany mba tiako fianonanao Andriamanitro misy zavatra be deaibe tiameny ny ao anatin'ny fisainantsika ao fandroany itentsika Jesosy io fenoy ianao tanteraka ny ao anatin'ny fisainako rehetrarehetra ao Andriamanitro ny ao anatin'ny saiko lalina mihitsy ndraindray ao anatin'ny ady saintsika ao dia feno fahasairanana feno tsy fahampiana fandroany andeny tsy fahampiana ny fahasairanana ho fenotsika an' Jesosy ilay fiainana andeny ao anatin'ny fotsika ao ho fenotsika ho solotsika ilay mety adi-tsaina ilay mety alahelo ilay mety ratra ilay karazan-javatra be deaibe andao ho solotsika Jesosy io ianao ilay fiainana mba tiako androany amen'ny foko Jesosy misy zavatra be deaibe tiaka amin'ny toeran'Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao fa androany andehantsika rehetrarehetra mihitsy hiteny androany anana etaeta iombonana hoe Jesosy io fenoy ianao tanteraka ny fiainako fenoy ianao tanteraka ny momba rehetrarehetra Jesosy ny adi-piainana ny tsy fahasalamana tenomeny fiainatsika fa ozy izy Jesosy izao ny fiainana izao ny fiainana dia androany asao le tompony ny fiainana Jesosy Kristy ilay fiainana androany no mba angatahako aminao hoe Jesosy io fenoy ianao tanteraka ilay fiainana mety misy olana maro isan'ny karazany mety iainako sy iainanao fa tadidio izay toerana rehetrarehetra ny toeran'i Jesosy dia tsy maintsy nisy transformation tsy maintsy nisy fahafahana tsy maintsy nisy fananganana tsy maintsy nisy fanasitranana nisy tsy fahampiana fa no fenoan' Jesosy dia androany ireo karazana endrika fiainana be deaibe mety lalovantsika rehetrarehetra androany andeha angataka hoe Jesosy io mba hidiro atsehatra mba aoko mba hitoeranao Jesosy io asaiko manokana mihitsy ianao natinazao fotoana izao hoe Jesosy io tonga eto androany tsy te ho fenona zavatra afa-tsy ianao ny fanahinao masina Jesosy tonga eto androany Jesosy io tsy te hivoaka ntsony miaraka amin'ireo zavatra mety nanavesatra fa mba te hivoaka eto Jesosy io tena hoe miaraka amin'ny fanatrianao ary tsy hoe eto ihany fa any amin'izay toerana rehetrarehetra alehako Jesosy io mba tsy ho fatiantoka mba tsy ho fotoana very natongavako sy natongavanao teto fa andeha mba ho amina tanjona anankiray ho fenona ny fanahin'Andriamanitra hifanena amin'i Jesosy meteza androany sokafo ny amiko sy ny aminao rehetrarehetra androany adinao daholo izay mety karazana fiainana mety netiko sy nentinao niditra teto melona natongavatsika teto fa andeha hibanjina ilay azo fijaliany Jesosy ilay nomboana teo amin'ny azo fijaliany mba havelona sy hamelona ny fiainako sy ny fiainanao ilay rano Jesosy ny tetete ao Kalvari mba hanasitrana ny fiainako sy hanasitrana ny fiainanao andeha hibanjina amin'ny Jesosy tsika amin'izao fotoana izao hoe Jesosy io ianao dia ianao tiako mba ameny ny fiainako amin'ity minitra ity amin'ity sekondra ity hidiro atsehatra tompo izay mety karazana varavarana mbola nisokafaka tamina fiainana hafa fa androany Jesosy io tianasaona manokana an Jesosy aho hidiro tanteraka fenoy ianao ny fiainako fenoy ianao ny ao anatiko fenoy ianao tompo meteza ho fenoan'i Jesosy ilay fiainana avy amin'i Jesosy ny fiainako sy ny fiainanao iaraka ilazitsika rehetrarehetra hoe fenoy atompo fenoy aminy usuchawa fenoy am fanatrehanawa faminanao misy atranya Nyusucha fenoy anao atompoany fenoy aminy usuchawa tompo fenoy am
fanatse anao ao fa milanao misy atrany ao sy niosotrao feno ianao ato iaraka anandrapeo ny vehivavy rehetra hoe feno ianao afanahy io feno tombo la rehetra hoe feno tombo feno iambiny osotrao ao tombo feno iamfanatse ianao ao fa milanao misy atrany ao sy niosotrao feno ianao atompoany isika rehetrarehetra anao nilaza hoe feno iambiny osotrao ao tombo feno iamfanatse anao ao fa milanao misy atrany ao niosotrao feno ianao atompoany zava-maneno androany no hideran'Andriamanitra dia zazanao hivavaka mangina ianao mitsy no hivavaka ny tompo diadrandra fafeonao ianao mitsy no miantsoantso ao anatinao ao mitsy hoe tompo feno ianao androany aza vela tompo aza vela andalo amin'ny fanatrehanao afama mitoera atao anatiko ianao tompo aoka tompo mba tena mitoetra tanteraka ao anatin'ny fisainako lahy ianao ao anatin'ny foko Andriamanitra ao anatiko rehetra mihitsy androany tompo aoka mba ho fenona andao Andriamanitra mety misy zavatra mety misy hetsika fiainana androany mety mibana mety manavesatra ny foko manavesatra ny fonao manavesatra ny fiainako manavesatra ny fiainanao fa androany azo manokana Jesosy io idiro antsetra mihitsy ty olako anankiray ty Jesosy io ianao no aoka hiditra tanteraka dia anjaka ianao Jesosy aoka tena ianao le fiainana no hiditra dia anjaka hiditra antsena tsy fantana hoe ino ny fiainana lalovako sy nalovanao io fa mety samy manana fiainana anankiray mba mety manavesatra ny fiainana zaso ianao fa androany andetsika hanokana sujet fariavy androany hoe inona mba tena tianao ataon'Andriamanitra aminao manokana inona mba tena tiany Jesosy hidirana manokana amin'ny fiainanao io dia ianao no hitatisa ianao no hitantara ianao no hizara amin'ny Jesosy io mety misy zavatra tsy aky miala aminy mety misy zavatra tea matotra Andriamanitra fa androany Jesosy mba hidiro atsehatra mihitsy ianao no aka mba ho fiainanao ako mba hanampy hanafaka an'izany Jesosy raisy ny toeranao raisy Jesosy mba ho fitoeranao ao anatin'ny foko ny saiko ny ao anatiko rehetrarehetra ao Jesosy mofentsika hatrany voalohany hira amin'izao fotoana izao dia hira amin'ny fanantenana ianao dia na hoe laza mihitsy ianao androany hoe fanahy Jesosy fenoy ianao fenoy ianao fenoy ianao tompo fenoy amfanatse anao fa milanao misy atrany sy niosotrao feno ianao mety ianao dia mba hitsangantsika rehetrarehetra dia asandrato ny tananao androany mety eza ho fenona androany feno iaminy osotrao ao tombo feno iamfanatse ianao ao
misy atrany ao sy niosotrao feno ianao atompany. Avelantsika ny moramora zava-manende mba ty ampahiranao indray amin'izao fotoana izao antombavaka anankiray. Mety manana fahatsapana fahabangana anankiray zazanao amin'ny fiainantsika dia andeha tsika angatako eo Jesosy io mba fenoianao manokana ty fahabangana amin'ny fiainako ty. Tsika io ino io fahabangana io fa zay renao mety manavesatranao mety renao hoe misy zavatra banga misy zavatra vidy dia androany ozy izy Jesosy eny amin'ny bokin'ny Apokalipsy inao mitsanganao baravarana ozy izy mandondona raha misy meno feo ka mampandroso ahy dia ho ao aminy aho ozy izy Jesosy dia androany io fahabangana ao anatiko sy ao anatinao io na amin'ny fiainana io na ara-panahy io na ao anatintsika ao io dia androany andehantsika rehetrarehetra iteny mihitsy eo Jesosy eo ity zavatra ity Jesosy efa ela ny banga teo amin'ny fiainako fa sokafako ny varavarana androany mba ho fenonao anao mba ho sokafako manokana ny varavarana ty zavatra anankiray mety fahabangana ty Jesosy eo mety bangana fitsarana ny fiainako sy ny fiainanao mety banga filaminana mety banga fifaliana fa androany ianao mihitsy mivavaka Jesosy eo mba hidiro manokana ty lafi-piainako anankiray ty Jesosy eo sokafako anao ny varavarana androany Jesosy eo ianao no aka anao zay tianao atao ianao no aka hitoetra amin'ny toerana anankiray ao anatiko io Jesosy eo hitoerana ray amin'ny fiainako io Jesosy eo mety tsy fahasalamana ihany koa dia tenenao Jesosy eo mba tiako hiditra manokana ianao amin'ity fahasalamako ty mety fahasalaman'ny ankonanao dia asao e Jesosy eo mba tiako ianao mba hiditra manokana Jesosy eo mba hitoetra ao amin'ity fahabangana anankiray ty ianao mihitsy toy hivavaka amin'izao fotoana izao asao e Jesosy eo mba hidiro mba hitoery Jesosy eo sokafako anao ilay varavarana anjakao Jesosy eo. dia hitariako anao farany apetrao amin'ny fonao manokana ny tananao androany andehantsika rehetrarehetra nao anao zay mety manaraka amin'ny vatana andehantsika mba ametraka ny tanantsika amin'ny fontsika dia mba samy angataka io fontsika io ndraindray a be dehibe ny zavatra mamenana io be dehibe ny zavatra tia amenana io be dehibe ny zavatra tia andratrana io tia ampitomany an'io be ndraindray tsika na dia mba manana fifaliana dia ndraindray ohatrany hoe mandalo fotsiny fa ndraindray io fontsika io a tsy ampy fitsarana manokana zany fa androany andeha ny foko sy ny fonao androany mba ho asaintsika mihitsy hoe Jesosy eo mba hitoery ty foko ty Jesosy eo ndraindray ty foko ty Jesosy ndraindray mihoatra n'izay tokony ho tandremany ndraindray ty foko ty Andriamanitra eo ndraindray ny foko any Andriamanitra mampandositra ny fitsara fa androany Jesosy eo mba meteza onona atao anatin'ny foko manokana ianao Jesosy eo mba meteza onona ao anatin'ny foko manokana ianao Jesosy eo na dia zay fotsiny ary no verimberiko so averimberina hoe Jesosy eo meteza mba onona atao anatin'ny foko oneny ny foko Jesosy eo anjakao ny foko aoka ny foko mba ho fitoeranao aoka ny foko tsy ho fitoerana loto tsy ho fitoerana fako aoka ny foko tsy ho fitoerana ratra aoka ny foko tsy ho fitoerana alahelo aoka ny foko tsy ho fitoerana fialonana androany teneny mihitsy izay karazana zavatra mety mitady ameny ny foko sy ny fonao tamin'ny lasa rehetrarehetra dia androany teneny Jesosy eo androany ny foko tsy toerany lasa ratsy intsony androany ny foko tsy mitoeran'ny alahelo intsony androany ny foko tsy toerany fialonana tsy toerany zavatra maloto rehetrarehetra ny foko androany fa mba tiako ny foko Jesosy eo hidiranao manokana anjakanao manokana Jesosy eo tenao no hivavaka hoe Jesosy eo mba honeny ny foko dia ilazitsika rehetrarehetra ilaza farany hoe feno yambiny ho sutrawa tupo feno yamfanache anawa famina nao misi atanya sinyu sutra feno yanawa tupani lazo farany yamfanatenana we feno yambiny ho sutrawa tupo feno yamfanache anawa família não me se atanya sinyu sutra
feno ianao ato adao averitsika farany familanao milanao familanao misimisy atrany ao sy niosotra feno ianao ato nao mahitetananao mafy an'Andriamanitsika sara loatra riavana Jesosy ary mameno ny fitiavany antsika rehetrarehetra izy marina ve zany satria ianao dia tena tian'Andriamanitra manokana mbola zao ny akaikinao tena tiany Jesosy manokana ianao dia tsotra ihany a avelao ny fitiavany ameno ny fonao amen satria zany mihitsy ny tenin'Andriamanitra tiavany Jehova amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra riavana manana raha tonga eto Jesosy ianao androany tsara ny ty olona fa tena marina Jesosy ny mila tiavintsika amen zany mahatonga antsika hidera azy ianao zany mahatonga antsika hanambara aminy androany hitory fitiavana azy indray tsika ianao ny Jesosy io tiako loatra ianao satria nahoana ny tena marina dia tsy fahadisonana eny mitady ny tanan'Andriamanitra eny fa famarinana tena Andriamanitra tena mila tiavana fa ilaina ihany koa ny tanany mba hanasoa ny fiainantsika marina zany do ity tanana mafan'Andriamanitra raha ianao zay olona zay tena tiany Jesosy mba ianao mba ilaza androany Jesosy io tena tiako loatra ianao androany teraiko ianao androany iraiko ianao androany azakania tanana hoany Jesosy any androany tiavan'Andriamanitra riavana fa eo foana izy dia mbola eo foana izy dia mbola monjy asianao hatrao farany izy Nanao no deraiko hiraiko ianao no lalaiko Jesus nanao no deraiko ianao mandraky izay tikanao Jesus nanao no deraiko hiraiko ianao no lalaiko Jesus nanao no deraiko ianao mandraky izay tikanao ianao no lalana ianao no fiainana ianao no fahamarinana aizalia tiatanana ianao no lalana ianao no fiainana ianao no fahamarinana iara ifalany ianao Jesosy Jesosy akafisy Jesosy ianao Jesosy 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 etia Jesosy tiatanan'izy nazao anaty fonao manginao Jesosy io marina fa eo ny zavatra iainana fa tiako loatra ianao tiako loatra ianao Jesosy nanao no deraiko hiraiko ianao no lalaiko Jesosy nanao no deraiko ianao mandraky izay tikanao Jesosy nanao no deraiko hiraiko ianao no lalaiko Jesosy nanao no deraiko ianao mandraky asanatotrananao mavita Jesosy anao ianao no lalana ianao no fiainana ianao no fahamarinana kapapotratranao anao ianao no lalana ianao no fiainana ianao no fahamarinana Jesosy 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 tikanao Jesosy Jesosy tikanao ianao no lalana ianao no fiainana ianao no fahamarinana ianao no lalana ianao no fiainana
foan'andriamanitra ry havanao mananao mitombo maherezy anao manatrika fiainana fa jesosy tianao amen ve zany ohatra tsy reky le amen tena tianao a jesosy matono mbola tonga eto amin'ity toerany ty androany ary ny zavatra rehetra tsy misoana nantsika afatsiny jesosy reryany amen ve zany tsy misy nininona ry havana zava-pona ny zavatra rehetra raha vo tsy ao anaty fofonao jesosy ohatra ny nangina be tsika fa ity izy androany dia mba atao mba asandrato ohatra ny tananao tsy misoa fa tsy anao jesosy io tsy misoa nanako fa tsy anao andao ite tanana mafany jesosy sao sy anao irao am'izay fahaizanao azy fa eto jesosy kristy anao tsy misy soay afatsy jeso nafoky ny areny tany manakarenao mahita azy faliao aminirao tsy misy soay afatsy jeso afaka mampitolatola afanao miaraka jesosy androany tena eto izy manakarenao mahita azy faliao asanatotananao miaraka androany Jesosy tukana yani manakarenao mahitazi falau aminire au falau rakamini Jesosy tukana yani manakarenao mahitazi falau aminire Aida le tetana na Jesosy Sara wande manche marna ne zane Funisi misiavu trafisuluna sifapanekena nila Jesosy funisi siavu trafisuluna sifapanekena nanultena Jesosy anavutrasianao nanultena navushai tamirani Jesosy tukumba ufalme vetika ufalya miara Resi falino fomzeni Jesosy tukana yani manakarenao mahitazi falau aminire au falau miaraka mini Jesosy tukana yani manakarenao mahitazi falau adove un fulantano non falau miaraka mini Jesosy tukana yani manakarenao mahitazi falau aminire au manakarenao mahitazi seretra manakarena mbahiry izy manakarena am Jesosy manakarenao mahitazi falau aminire para manakarenao mahitazi falau aminire doite tanana mafon'Andriamanitra riavana malala tsotra be ny eo amin'ny miaraka amin'ny Jesosy tsy mila diplôma zany miaraka amin'ny Jesosy ilainy zany tsy mila zavatra be dia be fa ny tena marina rehefa miteny ianao hoe Jesosy ao manakarena dia ny teninao iny no avadika Jesosy amin'ny lafiny rehetra
amena ve zany tsy voatery misy zavatra maro ataontsika tsara miezaka tsara miasa fa zao zay tendrenao de tongava miaraka zinonao ahoana tsara tongava zay tendrenao tongava araka ninonao inao androany mety mininona zany ianao androany mino fiainana tsara lavitra ve anao sa fiainanao malahelo ve mantanina akaikinao alohany fiainana tsara lavitra fiainanao falifaly a de mba jery ihany tareny aloha sao de tsy zay le teneniny fa mila falifaly tsara tongava aminao araka zay inonao ao tetanana mafan'Andriamanitra ho tsara lavitra fiainanao zay ady masitsikitsiky nalase sisanentinyo male nanana olizane zambuli valiane nino nalase aizalia masary tsikitsika ao jesosy nanana olizane zambuli valiane sady malazao any tenanao aroany amin'ny fonona matanjaka za de tafita amin'ny anaran'i Jesosy tonga ny andandra amin'ny anaran'i Jesosy amena mety sy tomane la bolla tangiunitare fino qui suracciane visto i valiane si tu mane ciabulla tanche unitare fino qui suracciane sabuli zareta tumane tamzay ngomba ya rifale rwan sara lavice evarita ndranomasina we sara lavice io zingamai amena Sara lavice nuove Sara lavice io ti chiamo mamandrasa namana nakiray anao de mbala zao izy Sara lavice tena tsara io e man Sara lavice io ti chiamo itase halleluja doi tetanana mafarany raha mba tena mafanafana ianao an Jesosy de afaka mahazo toerantsika tompoko
ary nanandratra ny feon'izy ka nefa maro hoe masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra andininy faefatra dia ny orooro ny fanamban'ny tokonana ny feo andreo nanandratra ny feo ary feno setroka nitra ry havana malalo amin'ny tompony fiankofana tsy hoe manandratra an'Andriamanitra fotsiny ianao dia misandratra Andriamanitra fa rehefa miankohakona atry an'Andriamanitra ianao manandratra an'Andriamanitra sy ny famasinana dia mizavatra tsy maintsy miorooro any amin'ny elo mizavatra tsy maintsy miorooro eo amin'ny fiainanao androany ianao anandratra an'Andriamanitra Andriamanitra azy toerana Andriamanitra ho tafapetraka eo amin'ny toerana mandriamanitra azy sy rehetra mila mpiororona rehetra eo amin'ny fiainanao iorooro izany androany satria anandratra n'Andriamanitra ilay masiny zasy ianao sandrato izy sy ny famasinany androany ianao ilay Andriamanitra masy sisy azoarina mandrakizay amin'ny famasinanao tsisy azo ampitahina mandrakizay amin'ny famasinanao Alleluia Alleluia ho an'ny tompo ilay masiny indrindra Alleluia Alleluia ho an'ny tompo ilay masiny indrindra Alleluia masina masina ianao tompo lairay tsy toy mendrika ianao ry lay zanak'ondry masina ianao masina ianao tompo lairay tsy toy mendrika ianao ry lay zanak'ondry amen feontsika rehetra miara-mandratra ny zanandroany Alleluia ho an'ilay zanak'ondry Alleluia Alleluia Tumpule masini Sangat mafia no feontsika rehetra androany Alleluia lazao masina ianao masina masina ianao tompo lairay tsy toy lazao mendrika ianao ilay zanako masina ianao Amen, amen, amen. Togetso androany Andriamanitra nindraindra ny famasinana. Togetso androany anandratra ny famasinanao.
tianambatra feo am'ireo anjely zay miantso soantso tsy mijanona androany masina masina jehova tompony maro no mendrika andray ny fiankofana rehetra masinanao ianao no masina mandrakizay Nada-tranzany fa masina rosa masina yala masina kano tsy ahita fa tsy mifamasina anao zava-maneno androany ianao kosa ao anaty vavaka ny mba hanandratra ny famasinany androany sandrato izy ianao le andriamanitra masina zay atrika ho mandrakizay nanandratra anao zay androany mety tsy manana vavaka miasanatra ianao ao masiny fotsiny anaranao ianao le andriamanitra miazona ny famasinana amin'ny anarana rehetra so fiangonan'izao miankohaka eto anaty eny mandriamanitra masina anao zao fiangonan'izao fanenarana tsy nianarana mpanompon'andriamanitra eto amin'izao fiangonan'izao fanenarana ny anaranao anaranao no masina indrindra fanambany tokonana rehetra tsy mahatamana satana zao fanatrehan'andriamanitra tsy hatamana mandrakizay satana zany fanatrehan'andriamanitra satria eto andriamanitra sy mifamasinana andro antositra eo amin'ny fiainana sy rehetra tsy an'andriamanitra rehetra
Jehovah Jireh, nome Jehovah Rafa, que não merece, nada Tanzânia nada. Manny aminao rehetra androandriavana satria zany anaran'izany rehefa mahazo toerana afaka natateraka zavatra amin'ny fiainana ampiomaniny aminao rehetra andray androany fanavelanao azo toerana Andriamanitra dia hiasy eo amin'ny fiainanao izy hiasy eto izy androany raha inonao fa eto Andriamanitra androany anatateraka zavatra vaovao amin'ny fiainanao izy raha inonao fa eto Andriamanitra androany amin'ny Andriamanitra pary azy ary zavatra vaovao amin'ny fiainanao izy raha inonao fa eto Andriamanitra androany amin'ny Andriamanitra tsy toa azy andeo zavatra mbola tsy nataony ninina sy nataony izaniza teo amin'ny fiainanao mandra raha inonao fa eto ilay Andriamanitra mpanasitrana ampidina fanasitranany ao amin'ny fiainanao izy raha inonao fa eto ilay Andriamanitra mandrakizay tsisy ninina azo na sy asa amin'ny fiainanao Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Miseu eto izany Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, misy mino an'izany reto androany raha inonao zany anarany zany nao vao maika atsoatsotsiko reny tontolo fanarehetra hoe Yahweh 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 Rafa
mety anao dia wampitsanganantsika androany wampitsanganantsika androany fa alohan'ny irahantsika an'izany iry zany hatramin'ny voalohany androany dia ilaza aminao famarinana anankiray fantatrao izy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra iza no alalan'Andriamanitra anao eo iza no alalanao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa amin'izay alalanao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao any no ahafahan'Andriamanitra manatanteraka zavatra eo amin'ny fiainanao raha fantatrao fa Yahweh izy ilay Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra izy hatrizay ka ho mandrakizay tsisy ninona azona n'Andriamanitra natanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao raha fantatrao fa Jehova Rafa izy mahay manasitrana dia ilaza aminao tsisy aretina mahazo manaraka amin'ny fiainanao zany raha inonao fa eto zany anarany zany afaka manasitrana fiainana tsisy aretina afaka mivoaka eto zany tsony tsisy aretina afaka anaraka anao zany tsony zay anarana inonao fantatrao momba an'Andriamanitra ihany no azon'Andriamanitra tanterana eo amin'ny fiainanao izy Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izy Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha ozy ianao hoe Elohim izy Andriamanitra mahery izy tsisy azona azo mandrakizay zany raha ozy ianao hoe Andriamanitra Jireh izy na inona sakanana teo amin'ny fiainanao na inona efa nitakomana teo amin'ny fiainanao ihetsika amin'maha Jehova Jireh azy izy amatsy ny avinao rehetra amatsy ny ankohonanao amatsy ny projet anao amatsy ny ara-pananao amatsy ny ara-bolanao sanaty mahafompiaonao androany ampifanandrifio amin'ny fiainanao ny anaran'Andriamanitra Andriamanitra mpanao fagagana ianao atao manao fagagana ao anaty ty situation lalovako androany ty meo anarana ilay Andriamanitra ny fagagana androany tikanao tsy angina androany tikanao tsy angina androany to mba rarotina ny fanatrehana Andriamanitra taka zao anasitrana ny rofo rehetra tongeto androany anafaka ny aretina rehetra androany inona izany anarany zany Andriamanitra mahay zavatra rehetra Andriamanitra mifeny zavatra rehetra Adonai ianao le Andriamanitra mandrakizay ianao le Elohim ianao le Andriamanitra Padre Zavade baby time
ilay mihoatra natoraly mihetsika zay mba mino an'izany ilay atsoatsoako ilaza hoe tsapako voninahitra hoe toizao zava-dehibe ny tragny eto androany mihoatra natoraly le mihoatra natoraly mihetsika avetsika ihany androany tsapako eto androany ane tsapako voninahitra hoe toizao lera zava-dehibe ny tragny eto androany le mihoatra seratra afaka manandra tanan'androany tsika rehetra miara iantsoantso Yahweh 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 Rafa indraindray izy androany Elohim satratratra androany saina amizay zay rehetra azon'andriamanitra tanterahany eo amin'ny fiainana zay rehetra mara sy rehetra tsy salama rehetra manombo mahita fanasitranana manombo mahita fiainana feno fanasitranana androany toiraya mety mandalo depression nakiviny amorona fiainana feno fahasambarana ho anao andriamanitra satria andriamanitra Elohim mahay mamorona an'izany le tsy hainy vola foronona hainy foronona le tsy hainy zao tontolo zao hainy foronona androany samy misaintsaina ihany androany samy misaintsaina ihany androany ao anatin'ny laza hoe Adonai feotsika rehetra androany miaraka amin'ny zava-maneno rehetra oka ho avy ororonao ny favalo androany laza hoe Quelle atmosphère
Andriamanitra ilay mpanasitrana anay, Andriamanitra mpamatsy, Andriamanitra fanevanay ary izay rehetra ilainay dia ao aminao Andriamanitra, ary ianao ny zavadrehetra aminay androany ihany koa, satria ianao ao aminao ny zavatra rehetra ilainay dia misy teny tianao hitondrananay, androna lalana anay mba andehananay ho tonga amin'izay hitondranao anay, tianao hitondrana aminay ara-panahy sy ara-piainana. Androany ary fanamasinao dia miantehitra tanteraka aminao zahay, ny amin'ny fandraisana ny teninao, ny amin'ny fizarana ny teninao, ka sokafanay malalaka ao anao ny momba ny rehetra mba handray avy aminao Andriamanitra, mitenena fanamasinao fa mihaino zahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka tsika eto. Mamerina ny arahaba ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andraindray ny tenin'Andriamanitra ianao androany, satria manana planina manokana ho anao ny Tompo dia alefa ny teniny mba hitaridalana anao, hitaridalana koa. Amen. Andray ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matthieu 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, hatreo ihany raisitsika Tompo. Dia ho tohizatsika ao amin'ny Petera 1:2-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ray masino mana masinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'izao mbola anatin'ny volana Mars izao ry havana, dia averina amintsika foana hoe sasenao velomin'Andriamanitra tsika, tsy velona ho an'ny zavatra hafa, fa velomin'Andriamanitra sasenao velona ho an'ny Kristy, ho velona ao amin'ny Kristy, ary ho velona hanompo an'i Kristy. Dia amin'ity volana Mars ity tarihan'Andriamanitra tsika hijery manokana ny atao hoe velona ao amin'ny Kristy, velona hanangana ny fanjakan'Andriamanitra, ary velona ho mpanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra voalohany dia araka ny tenenin' Jesosy hoe fanjakan'Andriamanitra dia ao anatintsika. Fanjakan'Andriamanitra voalohany dia ao anatinao, ary ny fanjakan'Andriamanitra faharoa dia fanjakan'Andriamanitra anatin'ny fiangonana izay hitondran'Andriamanitra antsika, ary ny fanjakan'Andriamanitra fahatelo dia fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Fanjakan'Andriamanitra fahaefatra dia fanjakan'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay. Voalohany indrindra zany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy. Sasenao dia tian'Andriamanitra mba hanangana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika io. Izao mantsy ny antony fitsanganan'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao sy atao anatiko dia izay no ankinan'ny fitsanganan'ny ara-panahintsika. Ary ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika dia Andriamanitra manjaka. Andriamanitra dia andray ny toerany raha vao nandray ny an Jesosy sasenao ho tompontsika, mpamonjy antsika, ary ho Andriamanitra mpanjaka antsika, dia nanomboka teo Jesosy nandray any seza fiandrianana ao anatin'ny fiainantsika. Izao nefa fahamarinana io fiandrianan'Andriamanitra io dia na io mitombo na io mihena, na io manjaka bebe kokoa ao anatintsika, ao amin'ny fiainantsika, ny fanjakan'Andriamanitra, na io mihena ao anatintsika. Izay no natonga an'i Jesosy nampirisika mafy mihitsy hoe any amin'ny Matthieu 9:7 hoe fakatsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany. Tena mila katsahana, dikan'izany dia tena mila miady mafy sasenao isan'andro mba hampitombo an'io fanjakan'Andriamanitra io, mba hanangana an'io fanjakan'Andriamanitra io isan'andro ao anatintsika. Ary ny dikany hoe
mpanangana satria tsy tian'Andriamanitra tsika hoe manangana indray mandeha fotsiny fa tia no mpanangana fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izany hoe mpanangana dia tsy indray mandeha tsika manangana fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika fa isan'andro san'andro dia miady mafy zasenao mba hanangana n'io fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika io. Fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika mantsy tsy miankina amin'ny hoe andeha anana heritsaina be, heritreritra hoe andeha ho atsangako izy ity, fa fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika dia mety hirodana io, mety ho rava, mety hihena io, ary mety nefa koa io mety hitombo, mety hatanjaka, mety hahery, fa ny miankina amiko sy miankina aminao, na io hitombo na io hihena, na io hitsangana mitavajoro, na io hiarava. Amin'izao fotoana vanim-potoana iainantsika izao ry havana, na ny olona tsy mpivavaka aza dia mahafantatra tsara mihitsy hoe efa miha manakaiky ny fiavaran'ny zavatra rehetra. Koa zavatra amin'izany hoe efa hiakaiky ny faran'ny zavatra rehetra, zavatra sarobidy indrindra amintsika zanak'Andriamanitra, amintsika mpino kristianina, dia manangana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika. Satria rehefa tafatsangana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao dia afaka ampahery ny hafa ra-panahintsika, afaka hanangana ny hafa ra-panahintsika, ary ho ataon'Andriamanitra zasenao fitaovana afaka ampitombo ihany koa fanjakana eto ambonin'ny tany. Raha ny fanjakan'Andriamanitra atao anatiko aza mantsy no tsy tafatsangana, tsy tafajoro, dia ho sarotra amiko hoe andeha hanangana fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny hafa. Izao nefa mila tadiditsika isan'andro. Rehefa hoe tiantsika, tiako tianao tafatsangana fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika, dia zasenao mihitsy tsy maintsy miady mafy isan'andro mba hatonga n'io fanjakan'Andriamanitra io tafatsangana ao anatintsika, mba hatonga n'io tafajoro, tsy hozongozona, ninninona mitranga eo amin'izao tontolo izao. Any amin'ny Matio 20:17 vakiana tamintsika teo dia hoy Jesosy hoe efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Tranon'Andriamanitra voalohany tsy mbola ny fiangonana, tsy mbola ny toerana fiangonana, fa izasenao ny tranon'Andriamanitra. Dia zavatra tena tian'Andriamanitra ho hita ao amin'ny tranony, ho hita ao anatiko sy ao anatinao voalohany indrindra, dia isika tranom-bavaka. Tiany Jesosy ho hita voalohany indrindra dia zasenao feno vavaka tsika. Mety isan'andro mety mahavita 2 minitra na 2 minitra, matetika ianao mandra-parivan'ny andro, mety mahavita 10 minitra na 15 minitra isaky ny adiny iray ianao mandra-patapitry ny andro anankiray, na mety koa ianao tena mahavita hoe maharitra mivavaka adiny iray na adiny 2, mety voaverinao zany maraina atoandro hariva, fa izasenao andrasan'Andriamanitra. Tiany Jesosy zasenao rehefa hijery antsika izy ho hitany hoe feno vavaka, ianao mahita fomba vavaka ao, fa nitanjona zany ho feno vavaka ianao. Dia amin'ny fotoana tsika mihitsy miady mafy hoe reto zany ny programako androany, dia ahoana ny ataoko mba hafeno vavaka. Dia zasenao mihitsy ny miady mafy isan'andro ahatonga antsika ho feno vavaka, satria izay mihitsy sika tranon'Andriamanitra, tiany Jesosy ho feno vavaka zasenao. Rehefa manomboka lasa fenotsika vavaka manko ao anatintsika, ny fiainantsika, dia lasa me matanjaka ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika, lasa me mahazo toerana ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika, satria zasenao mihitsy no ambaran'i Jesosy hoe trano fivavahana, tranontsika ary trano fivavahana, izany hoe trano hovenoana vavaka, hovenoana fifandraisana amin'Andriamanitra isan'andro. Ny apôstôly Petera dia nilaza tany amin'ny Petera 1:2-5 hoe ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Isika mihitsy
jesosy le vato fehizoro, izy le fondation, fa itsika ihany koa dia vato velona dia tsika mihitsy manangana, tsika mihitsy mahatonga an'le tranon'Andriamanitra ho tafatsangana, dia ny vavaka rehetra amin'ny alalan'ny vavaka rehetrarehetra izay ataontsika, mety 3 minitra io, mety adiny 1 io, mety adiny 2, adiny 3 sy mihoatra an'izany, fa ny vavaka tsirairay izay ataontsika dia mandrafitra le tranon'Andriamanitra, lasa feno an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Vavaka tsirairay mety ho biriky iray, mivavaka 2 minitra ianao mety biriky anankiroa, dia reny mitambatambatra mety mahavita mivavaka adiny 2 ianao mahavita tafo, ny partie an'ilay tafo na ny zavatra rehetra momba an'ilay tranon'Andriamanitra. Fa izasenao miady isan'andro tsika, isan'andro asenao dia ndaopo teny hitondra n'lay zay azontsika hoentina hatramin'lehibe indrindra andrafitra izany tranon'Andriamanitra izany, satria tsika ilay vato velona manangana ary mpanangana ny tranon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Dia hoy koa Andriamanitra amin'ilay tapany farany amin'ny tenin'Andriamanitra hoe anatitra fanatim-panasitraka-Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa isika ihany koa dia nataon'Andriamanitra ho feno ny fanahy masina. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesianina 2:2-2 hoe ary ao aminy miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Andriamanitra monina ao anatintsika dia amin'ny alalan'ny fanahy masina te onina ao anatintsika ary dia aorintsika ho fonenan'Andriamanitra. Noho izany isan'andro rasenao dia mila miady mafy ihany koa tsika, mila mangataka ny fanahy masina foantsika hoe fanahy masino fenoanao indray aho. Efa nangataka tsika maly, mety nangataka tsika ny keo, fa isan'andro ary amin'ny fotoana rehetra, tsy hoe indray mandeha isan'andro ihany, fa amin'ny fotoana rehetra izay ahafahantsika misy fotoana kely hivavahana dia angataka foana zasenao hoe fanahy masino fenoy indray aho, satria tsika dia efa nifaritan'Andriamanitra ho fonena ny fanahy masina, ho trano ny fanahy masina. Efa nifaritan'Andriamanitra ho fonena ny zasenao ho trano hitoerany, ho trano anjakany isan'andro ary ho anjakany mandrakizay. Tadidio ry havana fa isan'andro ny fahavalo dia mitady ny fanahy ratsy, dia tamin'ny voalohany izy aloha nisy fotoana tsika mbola nanjakany ny fanahy masina, mbola tsy nandray an'i Jesosy dia nanjakany ny fanahy masina, nanjakany ny fanahy ratsy, azafady tompoko, nanjakany ny fanahy ratsy tsika. Fa tamin'ny fotoana tsika nandray an'i Jesosy dia voaroaka tao anatintsika ny fanahy ratsy, fa ny fanahy masina nandray toerana, lasa Jesosy ny lapany fotsika, lasa ny Jesosy. Dia hoy ny Salamo 7:20, hoy ny tontolon'ny fanahy ratsy, izy nanao hoe aoka alaitsika ho atsika ny fonenan'Andriamanitra. Fanahy ratsy izany isan'andro dia mitady haka an'ilay fonenan'Andriamanitra. Tsika senao no fonenan'Andriamanitra, satria tsika ny tranon'Andriamanitra, dia tadiavy ny fanahy ratsy isan'andro hoe ho alainy io, ho angalariny io, ho tena hoe ho anjakany indray io. Dia amin'izao fotoana izao ry havana, mampalahelo fa vanim-potoana iainantsika izao dia tena mampiseho mihitsy hoe efa akaiky ny farany, dia tena manao izay ho afany devoly, tena angalatra ny olona ho azy, ho anjakany, ho fonenany. Dia amin'izao fotoana izao misy ny atao hoe transespèce. Asa raha mba fantatrao izany, transespèce. Ny olombelona dia noforonon'Andriamanitra olona tovendrika aminy, fangalariny devoly ny olona. Dia amin'izao fotoana izao efa tena misy milliers, tena amina arivo ny olona angalariny devoly. Dia ny atao hoe transespèce, renoncer, tena hoe renoncer ny identité humaine le olona, laviny tena mandaa izy hoe olombelona izy, fa tena mihevitra izy hoe biby. Dia misy tena hoe mihevitra hoe saka, dia tena transformé mihitsy io tarehany io, dia tena miaina ohatran'ireny saka ireny izy. Dia misy manao hoe izy io ny alika,
dia tena misy ka anankiray raha hoe mpivady dia tena hoe tapitra treo mahavadinao avy za alika dia nanaiko mile ramatoa dia hoe lasa fomba fiainan'izy mivady zany le ramatoa mitaiza alika dia ny afetseniny devoly tsy mifandray tena hoe tsy akaiko fo tsy nyray fo ohatran'izany ao n'izy mivady amin'ilay fifandraisana hoe ma alika sy maîtresse zany ny fomba ny devoly tena hoe amin'izao fotoana izao tena mangalatra tena teaka ny toerany olona ireny zao ny ao am-pon'Andriamanitra ireny no anjakan'Andriamanitra milapan'i Jesosy fa tena hoe angalarin'ny devoly tena mampalahelo ilay izy fa na amintsika kristianina aza sao dia mihevitra zasenao hoe satria tsika malala an'i Jesosy fa tsika reto ihany koa tia ny fanahy ratsy angalarina ny toeran'Andriamanitra fonenan'Andriamanitra ao anatintsika dia zasenao izay miplaniny devoly na ho antsika kristianina aza ka isan'andro fanahy ratsy dia fanahy ratsy be dia be hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe aoka alaitsika ny teny zany ny fanahy ratsy hoe aoka alaitsika ho antsika ny fonenan'Andriamanitra isan'andro tsy fanahy ratsy anankiray nitady angalatra ny toeran'Andriamanitra ao anatintsika fa tena fanahy ratsy be dia be teaka ny fonenan'Andriamanitra ao anatintsika sy amin'ny fiainantsika dia mila miady mafy zasenao mila miambina mafy zasenao na ho antsika na ho an'ny taranantsika fa tena meratsy izao fiainan'izao ary te hangalatra izy te hangalatra ny kristianina izy te hangalatra ny tsipino izy te hangalatra ny zanaky ny kristianina izy fa izasenao mila miady mafy isan'andro ampitombo ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika dia ampitombo ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny ankohonantsika mila mitandrinatsika satria hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matthieu 12:7 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitetin'ny tany tsy misy rano izy tady fitsaharana fa tsy mahita dia hoy izy ody any amin'ny tranoko izay novoahako ary noho ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano sady voafafa ny voavoatra zany ny fomba ny fanahy ratsy ry havana mety efa niala tamin'ny fiainan'ny kristianina anankiray izy n'olona anankiray fa raha vao tsy mahita le izy dia lasa izy mijery hoe verina any amin'ilay trano ny fonenany dia jereny dia hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe raha vao hitany fa foana ilay trano sady voavoatra dia avy izy verina indray izy dia mila mitandrina zasenao sao dia ny trano nitsika hoe tonga ny fanahy ratsy mijery dia io fa foana ilay izy tsisy vavaka nefa ny sitrapon'Andriamanitra ny tenin'i Jesosy hoe ho trano fivavahana zasenao foana ilay trano mety hoe efa nidiovina ihany fa foana dia avy ny fanahy ratsy aka ny toeran'Andriamanitra tokony ho toeran'Andriamanitra ao anatintsika nefa zasenao efa nisoritan'Andriamanitra hoe ho feno vavaka ary nisoritan'Andriamanitra ihany koa tsika hoe ho feno ny fanahy masina zasenao ihany koa dia lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe tempolon'Andriamanitra ary ao anatin'izany hoe tempolo zany dia feno zavatra zany feno fitaovana ara-panahy zany feno zavatra ara-panahy zany dia zasenao zany atsoin'Andriamanitra ho tranony vavaka ho tranony fanahy masina ary ho tranony zava-panahy isan-karazany mba tsy ho izaosenao any mandrakizay ry havana zany hoe ho avy ny fanahy ratsy hoe ho aton'ny fanahy ratsy dia izy teny hoe ty olona ty efa soritan'Andriamanitra hoe trano fivavahana nefa izy ohatrany tsy mivavaka mihitsy tsy mba misy ao anatiny na dia vavaka anankiray azy na hoe ty olona ty efa soritan'Andriamanitra hoe tranony fanahy masina nefa izy tsy mba mangetaheta ny fanahy masina akory tsy mba mangataka ho feno ny fanahy masina akory isan'andro dia avy ny fanahy ratsy raha vao tsy mahita hoe feno vavaka tsika feno ny fanahy masina ary ho feno zava-panahy isan-karazany
dia avy izy ary ny tena loza mba tsy itsika mandrakizay ne zany tena loza rehefa tonga ny fanay ratsy ka mahita hoe misy toerana banga misy toerana foana ao anatin'ny olona anankiray dia hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio 12:17 tapany farany hoe ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy dia miditra ireo ka mitoetra ao. Tena zava-doza zany hoe foanany ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray iverenan'ny fanahy ratsy fanahy ratsy ray ny miditra tao lasa anankivalo ry zareo miditra ao ary le anankifito tena hoe mahery ratsy lavitra noho le anankiray dia mila miady mafy zasenao mba ameno fiainantsika ameno ny ao anatintsika hofeno vavaka hofeno fanahy masina ary hofeno zava-panahy. Iady mafy isan'andro zasenao mba iady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika. Hofenotsika zava-panahy fotsika ny saintsika ny fanahintsika ary na dia ny tenantsika ty aza hofenotsika fitenin'Andriamanitra ao anatintsika. Raha tia nofintsika ty dia zavatra hafa ny tia ameno azy tena teo feno aniny io feno zava-pisotro isan-karazany io fa hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 4:12 andininy fa Romanina 4:12 hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana avy ao amin'ny fanahy masina. Zasenao tsy maintsy te hihinana foantsika isan'andro te hisotro foana fa ndao mba asiana fotoana hoe manokana mihitsy ianao manokana tsika fiangonana moa rehefa larobia hoe androany mety tsy afaka koa ianao larobia noho ny antony samihafa fa manokana isan-kerinandro hoe eto aloha dia tsy hihinana tsy hisotro fa te hofeno vavaka androany dia hofeno ny fanahy masina fa ho hitanao fa isy fiadanana isy fifaliana ao amin'ny fanahy masina ameno ny fiainanao. Hofenotsika fanahy masina isan'andro zany ny fiainantsika ny ao anatintsika. Hofenotsika ny tenin'Andriamanitra satria ho ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesianina 5:12 tapany farany hoe fa aoka hofenona ny fanahy. Tian'Andriamanitra zasenao hofeno ny fanahy masina isan'andro dia ndao atao vavaka isan'andro mihitsy tsy vavaka indray mandeha fa vavaka mitohy sy mifampitohy hoe Jesosy eo manjaka ato anatiko, Jesosy eo manjaka amin'ny fiainako, manjaka mitohy sy mifampitohy ato anatiko ianao ary manjaka amiko mandrakizay satria fitsanganan'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy dia isy fiantraikan'izany na amin'izao fiangonana misy antsika izao aza lasa tafatsangana ny ara-panahy tsirairay avy atao anatin'ny fiangonana ary ho tafatsangana ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia hiady mafy zasenao isan'andro anangana ro mpanangana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika. Ndao ary tsika hitsangana dia mba tena ngetaeta hoe tsy zavatra hafa hoirintsika androany fa tena le hoe Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ianao no tiako hitoetra ao anatiko fa ianao tompo no tiako anapaka ny foko aza vela isy ireo ibatsoeranao foky manontolo anao ny fo manjaka retsika hatramo voalohany any androany ary anasika hoe ianao tiako hitoetra Azavela
zanaka fanay ianao manotolotompo ianao tsy mifiadana anao ihany hoe Dandanda iarire milaiku zainaku Tizani mwandanjaikwe Faianao michane Razanaka fanai Ianao manotulutumpo Ianao lutikoa Sotranao zay Andriamanitro, ianao ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra ambony mpanjaka ny mpanjaka, nefa mba te honina ao anatinay izay tsy mendrika akory. Mankasitraka anao zay Jesosy raha nanaiky niditra tao anatinay ianao, nanjaka tao ao anatinay. Androany Andriamanitro, arak'izany vavaka ankira nataonay izany dia tsy tady zavatra hafa izay fa ianao ray zanaka ary fanahy masina, tianay mba hanjaka tanteraka, andray ny toerana rehetra ao anatinay ao, andray ny fanapahana, andray ny seza fiandrianana ao amin'ny fiainanay, andray ny lapan'ny fonay, lapan'ny sainay ary lapan'ny fanahinay, lapan'ny tenanay, raiso ny toeranao Andriamanitra mpanjako mba anjakao tanteraka ny fiainanay, anjakao tanteraka ao anatinay, fonanay aminao izay nampanjakanay zavatra hafa na fanahy ratsy tao anatin'ny fiainanay, fa androany kosa Andriamanitro dia mba raiso mombanay rehetra, tena anjakao tanteraka izahay, anjakao ny hoavinay manontolo, anjakao ny mandrakizay anay, raiso ny toeranao mampanjakanao Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino. Dia mankasitraka indrindra izahay satria ianao ry manjaka aminay dia tsy mpanjaka ratsy toetra, tsy mpanjaka masika, fa Andriamanitra te hanjaka amin'ny fiainanay satria tianay loatra, ary Andriamanitra te hitahy anay ara-panasy ara-piainana. Dia sokafanay malalaka ao anao ary lafim-piainanay rehetra, manomboka amin'ny ara-panahinay, fahasalamanay tsirairay avy, ny ankohonanay tsirairay avy, ny asa mandraranay, ny fianaran'ny zanakay, ny hoavinay manontolo, ny hoavin'ny taranakay faramandimby. Sokafanay malalaka ao anao mba hanjakanao tanteraka Andriamanitro, manjaka mandrakizay aminay Andriamanitro, ary raiso izay olonao mandrakizay. Dia ho anao any voninahitra amin'ny fanjakanao ao anatinay sy amin'ny fiainanay manontolo amin'ny mandrakizay anay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Tsy ny fiadanana we like you tsy zainaku no andrandraiko fa ianao mihitsy ray zanaka fanahy ianao manontolotompo lazao fariny androany hoe tsy ny fiadanana ianire milaiko tsy fitahinako tsy zany no andrandrako fa ianao mihitsy ray zanaka fanahy ianao manontolotompo ianao tikoa. Alleluia. Afaka mahazo toerana ianareo tompoko. Tonga ao anatina fotoana mahafinaritra anankiray antsika dia fotoana izay isan'ny anatanterantsika sitrapon'Andriamanitra anankiray. Amaky tenin'Andriamanitra tsika vetivety ao amin'ny bokin'ny tantara voalohany toko fafito ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo ny tapany faharoa. Mihina fa hanao amenina mafy be ianao rehefa mandray ity tenin'Andriamanitra ity. Ozy ny tenin'Andriamanitra fa izay tahinao Jehova ô dia voatany mandrakizay. Averiko ihany
tadidio tsara tantara voalohany toko fa 7 andininy fa 7 fa izay tahinao Jehova o dia voata mandrakizay. Iza mba mino fahatanterana zany tenin'Andriamanitra zany aritra mandrakizay eo amin'ny fiainany. Amen. Lalana ahafahantsika ahafahan'Andriamanitra manatanteraka an'izany. Malaika toko fa 7:10 tenin'Andriamanitra aintsika tsy anjery ihany koa. Ozy ny tenin'Andriamanitra entinareo fahafolokarena rehetra ho amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho raha tsy ho voako ny varavaranlanitra ho Jehova. Ny enany amen. Satria miakatra ny amenna rehefa hoe hotahina satria andray. Miaina ny amenna rehefa hoe hoento riavana. Ampiakaro ny amenna, ampiakaro ny finoana, ampiakaro ny fanantenana. Ny fanatitra tompoko tsy hoe mila agent commercial fa ny fanatitra zavatra ao anatin'ny fo tsy mila fanentanana. Ny fahafoizana ho an'Andriamanitra dia tadidio fa ny fiainako sy ny fiainanao androany dia mifamatotra amina fanatitra. Azonao ve zany? Ny fiainako sy ny fiainanao androany dia mifamatotra amina fanatitra satria raha tsy nampidin'Andriamanitra Jesosy Kristy ilay zana latokana ilay nambarana hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny Andriamanitra zany voalohany indrindra nameo azy soanao. Izay rehetra mba eo am-pelatanako izay eo am-pelatananao tadidio fa fanomezan'Andriamanitra. Ny fanomezana voalohany indrindra nomen'Andriamanitra dia ny zanany no nomeny. Dia rehefa nomeny ny zanany dia ozy izy Jesosy ary zaho avy mba hanana ny fiainana. Ahoana ozy ny tohiny? Ahoana ozy ny tohiny? Ozy Jesosy ary zaho avy mba hanana ny fiainana be dia be. Nefitsika rehefa hoe entonareo dia matetika tsika midina ny volume. Fa rehefa hoe be dia be miakatra ny volume. Androany ampiakaro ny fitiavanao mafo an'Andriamanitra. Ny fitiavanao mafo an'Andriamanitra voalohany indrindra dia tena hoe manome amina fifaliana, amina fandresendahatra. Raha tsy nomen'Andriamanitra Jesosy zanany latokana, tsy hoe mety nanahoantsika androany. Mety tsy nilobaka mavomavo fa mety mbola endrika sahedena nanaovantsika androany. Fa fitiavan'Andriamanitra io ianao manao akanjo carreau sarisary voninkazo miramirana mitsikitsiky androany. Ivavaka ianao dia tompo misaotra anao any amin'ny fitiavanao manokana. Dia androany Jesosy io mampianary manokana ny foko Andriamanitra mba hiankatoy ny teninao. Ampianary manokana ny foko Andriamanitra mba tsy ho faly mandray fotsiny fa mba ho faly koa manome. Tena teneniko mihitsy fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra mamea an'izany hoe Andriamanitra ampianary ny foko mba ho faly hanome fa tsy ho faly handray fotsiny Andriamanitra. Dia androany raha nolotra ny fanatitra zasy ianao dia ianao mihitsy no anamboatra ny foko sy ny fonao. Hitany hoe Andriamanitra mba sokafo ny foko, sokafo ny ao anatiko rehetrarehetra Andriamanitra mba ho faly manome, mba ho faly mampandroso ny fanjakanao, mba ho faly Andriamanitra satria ny fanatitra izay ho ataoko Andriamanitra dia mba ho fanohanana azao fiangonana zao satria ianao dia tsy hoe Andriamanitra mila ny volako na mila ny arenako satria ianao Andriamanitra efa tompony zavatra rehetra. Dia androany Andriamanitra raha hiditra ao anatin'izao fahafoizana zay zao anatin'izao fotoana ny fanatitra izao dia tadidinay tsara fa ianao no nanome fanatitra voalohany indrindra mba hananana fiainana androany avy aminao Andriamanitra izany. Dia hotahina ny fonay, hotahina ny fahafoizanay, hotahina ny fanomezanay ny fanatitra, hotahina koa ireo mety tsy manana omena mihitsy Andriamanitra. Dia hopetraka tanteraka eo am-pelatanao Andriamanitra ny fiainana tsirairay avy sy ny fotoana ahafanay manolotra izao fanatitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitsangana diakona dia izarany valopy dia tsika rehetrarehetra kosa hiaraka iderin'Andriamanitra ao anatin'ity hiri ity hoe tompo inona mba ho avaliko anao. Halleluja. Ilazintsika rehetrarehetra hoe Jesosy, Jesosy inona no avatako anao, no indro na tua nahoay hatramin'ny aina.
nyatopoko tsy hangina amafisikyo laidina lianao irerytompo iray tsika tragno voalohany mihira dia asandato tsara ny feonao ary androany dia lazao hoe zao irery sisa nonda misavisa eritreritra hanao Nyanjuku efa hariva tsity zay ata marinara ny foko ka misetomy toloko mahatsiaro ire mafizayare tana Jesu inonanonatapana no indro nafuna wayatrami nyaina nyatopoko tsy hangina amafisikyo laidina ianao irerytompo no fiana raha mba mety anao dia hitsangana tsikerena dia ho averintsikerena hatramin'ny voalohany amin'ny fandresendahatra tsara sisa nona misavisa mieritreritra hanao Nyanjuku efa hariva tsity zay ata marinara ny foko ka misetomy toloko mahatsiaro ire mafizayare tana asandato fetsikeretraretra androany ara hoe Jesu inonanonatapoana no indro nafuna wayatrami nyaina nyatopoko tsy hangina amafisikyo laidina ianao irerytompo no fiana lazao fariny androany hoe Jesosy io inona nataoko anao Jesu inonanonatako anao no indro nafuna wayatrami nyaina Nyanjuku tsy hangina amafisikyo laidina ianao irerytompo lazao androany ianao irerytompo no fiainako ianao irerytompo no fiaina amafisonre tompo ianao irery no fiainanao a ianao irerytompo no fiainako ivavaka tondran'izao fanatitra zao tsika tompoka eo anatren'Andriamanitra Andriamanitra raha ny tsara indrindro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no isaoranay ianao ny amin'ny fotoana mbola ahafanay mandroso eto anatrehanao tompo mitondra an'izao fanatitra izao no fanatitra Andriamanitra dia ianao no nanomboka an'izany avy any an-danitra no nampidinonao ilay zanako ilay tokana mba ho fiainanao anay dia androany Jesosy Kristy tompo tia hankasitraka anao manokan'izay ny amin'ny nanekenao isolo tenanay isolo toeranay eto amin'ny azo fijaliana hitondra ny tsy fahatsaranay rehetrarehetra tompo mba hitondra fiainanao anay ihany koa ianao Jesosy Kristy tompo ankehitriny dia hisaotranao ny tsirariavy isolo tena an'izao fiangonan'izao zay tompo misaotra ny amin'ny fahafanay mitondra an'izao fanatitra izao ianao tsy hoe Andriamanitra mahantra ka mila ny vola avy aminay
fa raha mba mitondra ny zofanatitra ao zay andriamanitra dia mba teo fiangonana pakato teo fiangonana andriamanitra anaiky izay asainao ataonay dia misaotra tompo ny amin'izay famatsiana rehetra nampidina atao amin'ny fiainanay satria izay andriamanitra dia tsy nandray raha tsy ianao nanokatra ny lanitra mba hahafanay manana fiainana dia misaotra tompo raha mba afaka nanana nomena izay tamin'ity tolakandro ity dia hotahina manokana ny kitapombona ny tsiriavy izay nitondra fanatitra ho anao tao anatin'izao tolakandro izao eny andriamanitra ena koa ty andriamanitra tsy manavakavaka raha misy tena tsy nanana nomena andriamanitra tamin'ity tolakandro ity hainao ny manao ny zavatra rehetra mamadika ny fiainana ny tsiriavy dia mitsodrano ny kitapombona ny tsiriavy mitsodrano ny lafi-piaina ny tsiriavy andriamanitra hotahina mihoatra lavitra ny tamin'ny lasa rehetra ny izy ary ho marina amin'ny tsiriavy ny tena hoe izay tahinao jehovah dia voatah mandrakizay dia amin'ny anaran'i Jesosy no hitehirizana zao fanatitra izao ho fimpandrosoana manokana ny fanjakan'andriamanitra ho arovana amin'ny ran'i Jesosy misaotra Jesosy Kristy tompo amen afaka mahazo toerantsika rehetra tompoko milohan'ny idiram-panompon'andriamanitra hitondra ny filazana vetivety tsy fantatro na efa voasoratra any fa manomboka amin'ny herinandro dia azadiny fa miova ny ora tompoko mandroso ora adiny ray tsika rehetrarehetra amin'ny herinandro tsika miditra ao anatin'ny ERDD amafisiko kely raha amin'ny roa zany efa amin'ny telo dia tadidio tsika rehetrarehetra amin'ny roa maraina amin'ny telo maraina efa amin'ny efatra zay raha amin'ny telo maraina efa amin'ny efatra ndao dia tonga eto ianao efa mirava ny fotoana fa tongava ihany fa mbola ataontsika mahafinaritra ny famaranana ny fotoana tain'andriamanitra tsika rehetra tompoko hitra mpanompon'andriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny filazana tompoko dia mbola fifaliana trano riavana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa teto amin'ny fanatrian'andriamanitra indray androany tonga amin'ny fotoana andraintsika kehitriny dia ny filazana eto amin'ny fiangonantsika amin'izao fotoana izao ny vakitentsika minterinandro ity dia maky ny bokyny Joely isika izay misy toko 4 sy ny bokyny Amosa izay misy toko 5 ka toy izao azany no amakitsika azy androany alahady sy rapitso alatsinainy sika dia mamaky Joela toko 2 avy mifampitohy talata hatramin'ny zoma kosa mamaky Amosa toko 2 avy mifampitohy ary ny asabotsy kosa dia mamaky Amosa toko 1 manarak'izay riavana dia mampatsiahy antsika ny amin'ny vavaka intercession izay atao isaky ny alina alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 sasany alina ka hatramin'ny 10 alina ao amin'ny WhatsApp izy io no atao ka manao azy dia mbola tsy ao anatin'ilay groupe WhatsApp ka maniry ny araka hivavaka aminay dia afaka manantona ny zokotahiny ianao manome ny laharanao ahafany mampiditra anao anatin'izany tompoko manarak'izay ihany koa dia mampatsiahy antsika ihany koa ny amin'ny fotoana ny vavaka sy ny fifadikana izay atao isaky ny alazoby tontolon'andro izay ombonantsika amin'ny fiangonantsika MRE any Madagasikara tsy ho adintsika manarak'izay ihany koa riavana ny mivavaka ho an'ny Madagasikara isan'andro maka 10 minitra sika riavana ao anatin'ny 4 ora dia mba hivavaka ho an'ny Madagasikara sika dia mba hotahinany Madagasikara asa mbola tsy tonga eny amin'irao alandro Jesosy riavana ka sitrapony ihany koa dia hiaraka eo eto ihany koa sika amin'ny heriny ny toy izao amin'ny 3 ora tolakandro ny toerana tsy miova fa eto amin'ity toeran'ity ihany 86 rue Colonel Fabien Gachon koa manantena eo amintsika tompoko ho anao izay maniry eo manokana amin'ny pasteur dia afaka mandrainao an-trano izy riavana ao aoriana izao fotoana izao raha toenao ka manana vavaka manokana dia efa misy toerana voamona amin'izany ihany koa ao am-patsika ao ny fotoam-bavaka izay arahantsika eto riavana isaky ny alahady dia afaka verentsika jerena ao amin'ny YouTube tsindrinao MRE France dia mipotra eo avokoa ireo fotoam-bavaka antsika rehetra azo farany dia manentana antsika mba hihainy radio antsika riavana na ny web radio zany afaka hihainonao amin'izay toerana rehetra misy anao zany tompoka afaka hihainonao tositeny misy ihany koa ny hirahira ara-panahy ao anatin'izany izay indray arany filazantsika androany dia mirary herinandro feno fiadanana ao antsika tsirairay avy tompoko saotra tompoko alleluia izy faly fa afaka nanompo an'Andriamanitra androany amen mba afaka ilaza ve ianao hoe tena
tsy matiantoka tonga teto androany izy matiantoka zay matiantoka dia tsy miteny zay tsy matiantoka miteny mafy be hoe tena tsy fatiantoka na tongavako teto androany nandray avy amin'Andriamanitra manokana androany mba afaka ilaza koa ve ianao hoe tsy taka nidiranao teto androany ny voanao eto rehefa avy eo amen amakivaky fiainantsika riavana amin'ny herinandro iny mino fa androany efa nandrayntsika zany raisitsika rehetra zany hoentintsika amakivaky fiainana amin'ny herinandro iny zany hoe zay tsy mahafaty antoka antsika satria nandrayntsika avy amin'ny Jesosy androany hoentintsika amakivaky fiainana zany anefa tsy milaza fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ty amin'izao tontolo izao no ahitanareo inao izy fahoriana zanak'Andriamanitra zany tsy antsoina hoe zanak'Andriamanitra raha tsy mandalo fahoriana noho izany raha mandalo fahoriana zasy ianao dia aza matahotra matoki fotsiny ihany aza matahotra mino fotsiny ihany fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona matoky an'i Jehova ary manana an'i Jehova ho tokony mba ndao hanandratra ny tanantsika sika alohan'ny hidinantsika hiteny amin'ny manodidina antsika androany hoe sambatra Jesosy fa manana anao ho tokoko ninina mety lalovanao amin'ity herinandro ity zay rehetra nyraisinao teto any le Jehova nasandratsika teto tamin'ity androany ity ny anaran'i Jehova rehetra zay nekenao nasandratrao ny ankofanao teto amin'ity toeran'androany ity dia zany anarana zany anaraka ny fiainanao iray manontolo atanteraka zay rehetra anaran'Andriamanitra mahery an'Andriamanitra mpanasitra an'Andriamanitra tompony fahefana an'Andriamanitra tompony fahefana zay rehetra eo aminy zany no Andriamanitra tena atanteraka zay rehetra anarana eo amin'ny fiainanao androany fa zao aza mihemitra izy efa naresy zao tontolo zao izy na dia misy ara-ny fahoriana mety mandalo na dia misy ara-mety tsy fahasalamana mety lalovana na dia misy ara-mety tsy fahampiana mety ho lalovanao amin'ny herinandro Andriamanitra le Andriamanitra nindraindraintsika sy ianao teto amin'ity toeran'ity tsy mba mandiso fanantenana mandraikizay noho izany afaka matoky ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa io Andriamanitra izay nasandratsika io le Andriamanitra mahagaga le Andriamanitra mpanao fahagagana le Andriamanitra mahery Andriamanitra tompon'izao rehetra zao io Andriamanitra niady ho anao efa niadinao rehetra izy dia aza matahotra afaka mampahery manodidina anao amin'izay anao alohan'ny hitsanganantsika hira dia teneny hoe ninina mety ady lalovanao amin'ity herinandro ity rahalahy na ranabavy na ranada dia aza matahotra fa efa mielo lalana anao Jehova manana fotsiny an'Andriamanitra ho tokonao aza kamokamo fa andao tsika hitsanganantsika rehetra koa dia mba hidina dia mba andao ampahery andreo rahalahy zany ny zavatra tediavintsika ao anatin'ny fiangonana dia ny ampahery atsika tsirairay avy tanonodronodrika hoe fa manana ny Jehova ho tokonao manana ny Jehova ho herinao amin'ny alehanao rehetra amin'ity herinandro ity dia Andriamanitra no herinao Andriamanitra ny tokonao izy ilay toky tsy mba mamitaka atsika riavana matoky anao lay tompo sy Andriamanitra ka mialoka aminao tsy manonay no yarayir matukana lai tupu sianje mani chwa manulu tsaina haiza kunilalaka matukana madena fisimi yalicha zailala nizai efanu batanina ninina mety tondrana Andriamanitra sy anao androany asandrako amin'Andriamanitra ny vavakao dia matoky azy fa anao lalana eo anoloanao izy deja fu lai ny fiadanana matombola tonao ao dia ny fahasoavanao no miaisy mitahiry ka mitaiza fa
voalohany zany izy zany tena ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy hoe matoky anao afainao ny tompo sy Andriamanitra tsy mananiza andrandraina amin'izao fotoana zao a tsy mananiza andrandraina ao anatin'ny ady sarotra matoky anao ilay tompo sy Andriamanitra ka mialoka aminao tsy manana misaotra anao mpanome ny lanitra tsy asoloko ireo la izao tontolo izao matoky anao ilay tompo sy Andriamanitra manolotsaina aizako ny lalako matoky anao na dia mafy sy miavitra zay lalan'izay efa novatanina matoky anao na dia sarotra fantarina ny fierizao sy ny fitaliana matoky anao ilay tsy topanao ny marina be hitrafo zay ny fiadanana matombo laso zao ao dia ny fahasoavanao no miaisy mitahiry ka mitaiza fanay afoko anao tsy mba ho fininiko zay rehetra momba dia anao mpamondriko matoky anao na dia sarotra fantarina ny fierizao sy ny fitariana matoky anao ilay tsy topanao ny marina be hitrafo ray ny fiadanana matombo lato zao ao dia ny fahasoavanao no miaisy mitahiry ka mitaiza fanay afoko anao tsy mba ho fininiko zay rehetra momba dia anao mpamondriko afoko anao tsy mba ho fininiko zay rehetra momba dia anao laza ho fonao rehetra ihany dia afoizan'Andriamanitra na ny olana naniny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao tsy mba ho fininiko zay rehetra momba dia anao mpamondriko afaka matoky an'Andriamanitra ve ianao raha makivaky fiainana androany afaka ilaza ve ianao hoe ninina mety tsy azoko ninina mety nandrasako tamin'Andriamanitra dia fantatry fa tsy maintsy ho ataony zany afaka mino ve ianao fa na dia zany tsy zany mihitsy ara ny situation hitanao eo androany afaka mino ve ianao androany hoe tsy mbola zao le situation tian'Andriamanitra hitondrana mbola misy tsara lavitra ny hoe efa nomanin'Andriamanitra ho aho tsy raha fotsiny le tsara lavitra nataontsika teo manaraka ny androm-piainanao rehetra le zany anana fahatsarana tena hoe mbola tsy nahita ohatr'izany any ianao eo amin'ny fiainanao rehetra dia hiteny indray ianao hoe za Jesosy malala fa na tsy zao ara le mbola nieritreretiko tsy zay mihitsy le lalana mety tsy zay mihitsy araka ny eritreretinao ny lalana hitondran'Andriamanitra fa izy manana ny hevitra tsara manana ny hevitra tsara hieverana sy ianao izy zany antony hitokitsika amin'Andriamanitra satria raha zay zavatra mandalo rehetra zao nanorenantsika ny fotsika miovy zany ny zavatra rehetra mety miseratserana mivadibadika andro manalina zany dia reraka fotsiny tsika fa ndao hitoky amin'Andriamanitra dia hiteny hoe za malala Jesosy fantatry izay inoko fa ny Andriamanitra inoko tsy mba hamitaka mandrakizay ny Andriamanitra inoko teny mitenanao fa tsy mba mandisy fanantenana mandrakizay fantatry fa ny Andriamanitra inoko Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary mielo lalana amin'ny zavatra rehetra zany mandeha ataontsika hira hoe za Jesosy malala mahafantatra fa efa manana lalana manana planina manana javitra tsara ho an'ny fiainako ianao androany
matahotra namakivaky an'ity fiainan'ity ara-fiainana mety miovaova isan'andro fa za kosa tsy atahotra satria fantatry fa ny Andriamanitra ivavaky dia Andriamanitra marina amin'izay lazainy zay rehetra ny lazainy tsy maintsy hoe fainy aminao zay rehetra teny fikasana rehetra ny raisin'Andriamanitra taminao hoe fainy aminao ane zany. Amen. Misy lazainy nanapana tenay tsy maintsy wataony na wela na waingana amini foto na resitani masku aza izy mias na elani anji au tsinisi ni chang zao malala fazala magaga nulumani ni wai zao malala fazava magaga nulumani ni wa ndo aferitsika hatramin'ny voalohany zany Nyanyandriamany tode mari na fony ja misy lazainy nanapana tenay tsy maintsy wataony na wela na waingana amini foto na detsitany masoko aza izy miasa na elany andry ao tsy nisy ny trany zao malala fazava magaga nulumani ni wai zao malala fazava magaga nulumani ni wai kadeira weto pianjasana na utumbo ira we ampiani faswava marau nuza efa zao malala fatia yanda anatin'ny fikira dia ianao mihitsy nanambarana zany tena lazao mihitsy Andriamanitra ianao ny fanatenako fa zay rehetra ny lazainao ahy dia fantatry fa tsy maintsy efa efainao zany na dia tsy hitany masoko azy Andriamanitra dia fantatry fa efa miasa ianao efa miady ho ahy ianao na dia misy zavatra eritreretiko tsy valitsony ary Andriamanitra any ambadika ny fantatry fa miasa ianao na dia tsy hitany masoko azy Andriamanitra dia fantatry fa miasa ianao fantatry fa mihitsika Nyanyandriamanitra dia marina fony ja misy lazainy nanapana tenay tsy maintsy wataony na wela na waingana amini foto tani masoko aza izy miasa na elany andry ao tsy misy ny tranga zao malala fazava magaga nulumani ni wai zao malala fazava magaga nulumani ni wai kadeira weto pianjasana na utumbo ampiani faswabanga nuzaresha nata unawai zao malala fatia yanga weto pianjasana na utumbo rehetra miandry an'i Jesosy androany afaka manandratra ny tananao ianao hoe na dia mbola tsy zay ara Jesosy le situation fantatry fa efa manomana zavatra tsara ho ahy ianao zao malala fatia yana asandratrany iry ianao na dia eo ampiandrasana an'Andriamanitra ira weto pianjasana na utumbo ira we ampiani faswavana nuza efa nataumawa zao malala fatia yana
zay efa nataonao zao alavaty ainao. raha io mankasitraka anao amin'ny anaran'i jesosy zay satria feno anao zahay tsy taka ny idiranay teto no ivoanay amin'io varavaran'io androany ary zany fahafenonao zany dia enao manjaka amin'ny fiainanay mankasitraka izay Andriamanitra ary amin'izao isaraketo izay dia anatrika fiainana amin'ny herinandro io mametraka ny tsirairay avy eo pelatananao Andriamanitra izay rehetra anatin'ny olana anatin'ny aretina na manana fianakaviana marary dia apetraka manokana eo am-pelatananao mametraka manokana izay ny madame Tsiory fianakaviana Rakotobe eo am-pelatananao Andriamanitra anatin'izao fitsabony izao mametraka ny zokinanoa eo am-pelatananao izay anatin'ny convalescence mametraka ny tsirairay avy izay marary eo am-pelatananao na ny manatrika eto na ny any atokantrano any na ny mpiangona eto na ny izay manaraka amin'ny Facebook na ny YouTube dia apetraka feno eo am-pelatananao isy kasika eo manokana Jesosy mpanasitrana Jehova Rafa isy fanasitranana ho ampidininao na amin'ny vatana na amin'ny fiainany tsirairay avy saraketo koa izay dia mety misy manatrika olana manokana momba ny taratasy izay olona mpiara-miangona aminay fa nifindra toerana findrany amin'ny villa hafa manatrika olana momba ny taratasy dia petraka feno eo am-pelatananao na ny mpiangona ato enao niditra tsehatra Andriamanitra efa niasa tamin'izao fiangonana izao enao amin'ny resaka taratasy dia enao koa no mbola hiasa satria Andriamanitra miasa enao tsy misy mahasakana izany mametraka ny tsirairay avy koa ny fianaran'ny mpianatra eo am-pelatananao Andriamanitra omba ny zanak'izao fiangonana izao eny enao amin'ny fianarana atrehana amin'ny herinandro io dia mametraka ny tsirairay avy amin'izay rehetrarehetra momba ny lafim-piainana rehetra satria izay eo am-pelatananao Andriamanitra tsy misy maharombaka izay eo am-pelatananao azonao karakaraina saraketo koa izay dia tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tsodrano avy aminao araka ny teninao Jesosy hoe ao amin'ny Lioka 7:12 hoe fahindro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fanjakan'Andriamanitra ao anatinao Andriamanitra dia anjaka tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra ne manjaka ao anatinao Jesosy manjaka ao anatinao ane androkareo fanaratsy rehetra manaloka mangeja manarina ary mampahory anao sy ny ankohonanao Jesosy ilay manjaka ao anatinao ane fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ane andresy ny aizina rehetra ao amin'ny fiainanao na ara-panahy lafim-piainanao rehetra Jesosy ilay manjaka ao anatinao ane fanjakan'Andriamanitra ao anatinao hitondra izay rehetrarehetra fahasoavana zavatsoan'ny lanitra hirotsaka sy hitobaka amin'ny fiainanao ara-panahy sy ny ara-piainana rehetra fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ane Jesosy manjaka ao anatinao tsy hamelanao mandrakizay fa hiazonanao hiaraka amin'ny mandrakizay ary rehefa miala ety ianao dia hifaly ao amin'ny fanjakany any an-danitra dia ho voninahitra Andriamanitra ny fitombony ny fanjakan'Andriamanitra sy fijoroany ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao sy ao amin'ny lafim-piainanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao mety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay nio izay nasaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa ho anao mifanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Izay fotoanantsika androany samitain'Andriamanitra tompoko raha mbola tsy mainka moa ianao dia misy goûter kely ao avelany ao alohany tena hoditsika